Alleluia, faly miarahavatsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy a. Tena faly tokoa ny tenako hoe eto androany fa mbola nomena Andriamanitra tombosoa, nomena Andriamanitra fahafahana afaka mifandray amintsika rehetrarehetra, afaka manompo anazy ihany koa amin'ny alalan'ity fotoam-bavaka anio hariva ity. Voalohany indrindra moa isaorana ny tombo satria noho ny fitiavany, noho ny famindrapony, noho ny fahasoavana ny fiainantsika mbola mato izy ao anasy ianao, mbola ahafahantsika manaraka an'izao fotoana izao ary mbola ahafahantsika manome voninahitra ny anarany, mbola ho ahafahantsika mandray ny anjarantsika ihany koa. Eny moa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy hoe ho anazy rery foana fa izao sy ianao ho tahiny anatin'ny fifandraisantsika sy ianao aminazy, dia izay ny tena mahatsara indrindra firaisana amin'Andriamanitra. Ary anatin'izany ihany koa hoazy ao an'izay tokony hajaina moa dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ary manaja an'izy ireo ny amin'ny sehatra izay nomeny mbola ahafahako manompo eto androany, mbola ahafahako manompo antsika tsara avy, misaotra indrindra tompoko. Ary ianao ihany koa izay tonga eto tonga soa ianao. Fantaro fa araka ny lazaiko teo dia tsy hoe lalana iray ihany rehefa mifandray amin'Andriamanitra fa deux sens le izy. Sika sy ianao mifandray aminazy, izy mifandray amintsika, dia misy voka-tsoa, misy ny fifaliana, misy ny fiadanana, misy ny fionenan'ny fotsika, misy ny tena hoe vahaolana anatin'ny olana rehetra izay sedraitsika, misy ny hoe fanavahana anatin'ny situation rehetrarehetra miaraka amin'Andriamanitra. Tsika tsy perdant zany fa mandresy ary manasanao tena hoe maretaka hatramin'ny farany fa inoko fa izy dia efa nanomana anjara iray ho anao amin'ity andro ity, na tsy iray fotsiny be da be, fataoko Andriamanitra